Ny antony antsonanareo a sy atongavanareo dia amin'y maharitra ny conseil municipal amin'ny tanàna Antananarivo na ny filan-kevitra anay a dia maro ny fitarainana tatitra etaetany ny any amin'ny base na any amin'ny fototra tonga eto aminay. Ny zavatra voalaza avy any amin'ireo ataontsika hoe fototra iorena amin'izao tanàna Antananarivo zao na ny base a dia manala sala tao amin'ny vozin'akoho fitenenana ny namahana ny olana izay misy mipetraka eto amin'ny firenena ankehitriny. Tanàna Antananarivo no anisan'ny tarika an'izy ity a koa ataoko fa tsy ataoko tranony zany ny mpanao gazety a mba ahafantarany ndray raha ahoana fijery ny vahoaka Antananarivo ny zavatra misy sahala amin'izao. Tiako ihany ny manao atao hijery todikely ny lasa ny député ny fanomanana izy 370 a dia raha tonga niseho teto nanao an'izao zavatra zao a dia tsy hoe tonga fotsiny izy dia misy vahoaka ao fa efa nisy fanomanana naharitra natao miaraka amin'ny boriboritany izay nitaritanay a teto amin'ny tanàna Antananarivo. Rehefa tonga zany le député reo tamin'ny 1 avril fantanareo tsara dia efa namatana zavatra efa nomanina izy. Zay aloha ny zavatra anankiray tsara fantatra ilazana aminareo fa tsy lavitra zao taolona zao mihitsy a ny mpitantana ny tanàna Antananarivo tao anatiny ary anisy ny nampahomby an'izao zavatra zao. Rehefa nitarika moa ny député 370 fantatsika tsara na député ny fanovana dia miditra amin'ny atao hoe base arrière zay zany hoe a tsy miroso any aloha satria menan-drarao fitantanana an'izy fa zay kosa miaraka amin'ny boriboritany enina dia nanotrona mba atao fara ary hatramin'izao zay dia mbola tsy mandao nisy 13 mai io a fa mbola manombona trano. Ny zavatra nisy araka ny lazaiko anareo teo a ny va amin'ny ampahany ny olona satria raha toka nisy an'ilay ataontsika hoe loi électoral zay nivoaka iny a navoaka ny gouvernement teo aloha zany dia fantatsika tsara ny adalàna sy ny adosoana lehibe natao tao anatin'iny ary everiko fa tokony lesona ngezabe iny a ho raisiny tantana ny firenena ity zany. Ny zavatra misy nefa tsapatsika eketriny a fa nifoanany ny loi électoral iny efa apahany vova ihany iny fa rehefa avy eo kosa ny fahamahana sisa indrindra ny fananganana ny gouvernemanta ny resaka fanatanterahana ilay didina voaka ny ACC dia fahatsapahanay azy a raha miresaka vahoaka eto amin'ny tanàna izay a dia tsy mahavaolana mihitsy. Inona tsy mahavaolana azy araka fijerinareo zao no zavatra nisy nanao fanamitsika teto amin'ny kianjany 3 mai fa hoe tsy tokony hisy tsony zany le doublement izany namoaka ny ACC fa misy zavatra tsy nety nataony mpitondra teto a nefa mbola nikena ihany a hoe ameo tolérance na ikeo ihany aloha satria sarotra dia sarotra ny anakorotana tanteraka amin'ny firenena noho ny atao hoe zavatra mety tsy nety a sy ny zavatra natao indrindra mikasika ny loi électoral iny. Ny fanarahana teto zany a dia hoe ny redoublement tokony tsy isy satria reo ihany natonga ny lalàm-pifidianana zay niverina fa tsy nety iny. Rehefa nijerena nefa izy a mbola miverina be dehibe ao anatiny na redoublement be dehibe ao anatin'ny gouvernement zay natsangana. Manontany tena izay hoe
mahavaolana ve premier ministre vaovao zay nomena iny ary manahoana mahatsapa ve ny filohan'ny repoblika fa ny zavatra misy eto amin'ny firenena efa ny akabiaziny efa tsy momba azy tsony ary efa mirongatra dodoko ilay ny olana rehetrarehetra mila vahany zany a no mahatonga n'lay fisalasalana kehitriny hoe mandeha makay izy tia ary andeha makany famahana olana ve sa mirenana indray ny didofeh lehibe eto amin'ny firenentsika indrindra ny tanàna Antananarivo moa zay adinay koa nanome toromarika izay ary zay ny tsonay anareo nanome toromarika ny boriboritany enina izay a manomboka izao dia amafisina ny andromason'ny tanàna zany andromason'ny tanàna izany a dia rafitra natsangana zany eo entina iady amin'ny ataontsika hoe sécurité no tsy mandrifahalema andromason'ny tanàna io a dia anara-maso akaiky na iza mpitondra fanjakana na iza olona miaina eto anty tanàna Antananarivo tia dia ho jerena akaiky mba hametrahantsika le atao hoe fandrifahalemana satria tsy vitany ataontsika hoe force de l'ordre rery-tsony matoa miseho sy mirongatra ny tsy fandrifahalemana fa mila mandray andraikitra ny vahoaka ny Antananarivo tsirairay aby a mirotsaka ao anatin'izay fiarovana ny tanàna izay zay no toromarika voalohany fa ndro manarakarak'izay a dia satria tsy mivany olana araka fijerisika azy dia tsy maintsy mitohy foana ny tolona ary vao maika irotsaka maherery vaika koa isika satria entanina am'izay ny arondesy-mbara rehetra irotsaka ary tonga amin'ilay fitenenana hoe angaretony izy ity tsy jerena ntsony antokony iza na antokony iza fa zay rehetra mahatsapa ka mbola ilaina ny tokony hitolomana dia entanina ary amafisina ny fisininy ataontsika hoe etsika zay taritin'ireo député satria zareo mpitsomamoaka reo no mitarika azy fa itsika kosa dia anohana mahery vaika atao afara mba ahafahany etsika matanjatangaka koa no lasa